Tsy niambambana ny heviny ireo tompotolona miaraka amin'ny filoha Andrinirina Rajoelina solitena ny vovonana IRD Ambatondrazaka. Efa ela no niandrasana ny fanendrenan'ny gouvernoura ary olona efa mahafantatra nalaotra mangoro ny gouvernoura voatendry Dr Ramandemanina Richard. Efa lehibe ny faritra laotra mangoro tamin'ny fotoana ny teteza mita. Zahay zay solitena zany ireo namana zay fanohana nandrematoa Andrinirina Rajoelina nanomboka tany amin'ny taona 2010 ka hatramin'izao dia maneho fisaorana feno anandrematoa filoha tamin'ny nanendreny anandrematoa Ramandemanina Richard verinorany faritra loatra mangoro. Latsaka katerena ny faritra loatra mangoro raha mifampandrosoana no jerena ka everinay fa diso ny safidy zay natao nandrematoa filoham-pirenena no nanendrena nandrematoa Ramandemanina satria izy dia efa mahalala tsara ny faritra loatra mangoro tia amin'ny mahazanaka ny faritra anazy sy ny mahafalehibe ny faritra teo aloha. Izahay nitarika ny tolona taty Ambatondrazaka dia mahatsapa fa olona niarany tolona taminay Ramandemanina Richard mahafantatra ny etaeta ny vahoaka ny faritra loatra mangoro. Matodika aminao zay andriamatoa gouvernoura, matoky aminao izay mpiara-mitolona satria fantatra loatra ny problème nyty faritra loatra mangoro. Efa sasamiandry amin'ny fametrahana ofisialy ny gouvernoura amin'ny faritra laotra mangoro. Ny avy eo anivo ny IRD ivondronany nireo atoko politika miaraka amin'ny filoha Andrinirina Rajoelina eto Ambatondrazaka. Eo ampimanana ny fitsenana mangotrikotroka ny gouvernoura Ramandemanina Richard ihany koa ny IRD eto Ambatondrazaka.